atolotry ny ACEEM Radio anareo zao Safidy Tantara indray miseho nosoratany haingony fity ireo any mihaino amin'ny tantara Louise Ravelosoa Sofaniry Nanja miaraka amin'ny Rahalala sy Christophe Rabearimanana mandray feo Araho mandrindra raha teknika Mi-Alavoly manatontosa Nanja Razafindrakoto mba eto matetetika ty moa io zafikelyko io efa mila indray mandeha isataona ve sisinareo vao mba mandeha aty tsy tia fanomezantsino zany fa samy manana amin'ny fahasahiranana ry dada sady hainao tsara fetra fa tsy ho lava tsy voatery miaraka aminy nareo mianaka vao mandeha aty malahelo an'io zafikelyko io anka dia mba dada indray zany no makany aminaiko sady ianao tsy mba mandingana ny varavaranay mihitsy lavitra loatra kosa ny any amintsika malala andrera tena ninonany ary izy ao fa voaray zay ry dada ary nakaizandray ary le zaza teo iny hoa izy eo moa izy fa tsy milalao any atokotany ihany ihany dia aloto be ohatry ny ninona indray ody avy eo kanto kanto zany ihany no mandreraka amin'iny zaza iny ka aleo reny zaza mba hilalao aleo reny zaza hilalao fa ianao koa tia mihitsy le atiana dia feno korotana sy miosina aza ny tokotany koa aty misy vatovato kely afaka mpitenenina sy vovoka anaovan'ny kivarovaroko ahoana maman jereo sahady ange ty lotondria mipetraha eo kaza tsy misy hoe kaza fa rehefa za no miteny hoe tsy mivoaka eo dia tsy mivoaka eo zay ndraso fa hijereko an'le kilalaondry dadanareo taloha reny ry tomobile ve dadanareo io ange taloka nanao dinety ohatran'ny vehivavy aizany vesery dada fa lapan'ny tanàna sa lapan'ny fitsarana ny fahitanao an'le ao ivelany ao azafady fa maninona ka ianao raha tsy masika fely loatra zany so misy ankoatran'io ny tiako anontaniana tsy misy fa rehefa tsy tia hivoaka ao dia tazomy any an-trano raha poritra dia ataovy ao anaty pataloha maninona kosa raha tsy manao an'izany fialam-baniny fotsiny tsotro zao ry dada ary nanao any ianao tsy sahala amin'izany nga hita atao ahoana fa aretinantitra sao dia tokony hoentanay amin'ny dokotera efa tsy maninona nge azao hoe aretinantitra ho amantsy any lahy andao hipetraka any an-trano ry dada ka manana ny tranoko ako nahoana no hipetraka any ka raha marary irery ato ianao dia ahoana any ianao voara-maso tsara tsy mitombona amin'izay ny saiko ry dada mba tondra kely ange ary kanto azafady aleo mihitsy ianao tsy hapetra-drery ato ntsony tsy mahafoy ny ato nge aletsy tato ny rahanay mivadina na lehibe any lisany tato ny rahako farany taminy dia atoko ny efa rako zany koa nisan'ny tsy tokony hijanonana ho ato tsonika mamofota mandro mametsivetsony lasa tsy hiveriny intsony eo dia maka retim-po tsy fidiny ka tatiavinao aiza kosa ary izy any amintsika ko any izy sady voakarakara voara-maso arako ny tokony ho izy efa lehibe mila tohana ange izy io ry anje inona nataondreo ambofandrina eo midina teoaingy any tsy misaina zavatra ohatr'izao dia hipetrahana jereo milotony hitondra inona ny an-trano andray avy eo efa nanafatrafatra tsara talohan'ny elana tany an-trano mbola mafy loatra ny inona ihany nda ho dia amin'izay koa ry fetraka sahady kosa ve sady efa nampitomboko nge ny fatram-bary mba mijanona aloha misakafo fa tsara ihany koa nge ny loka nataoko ao eny an-dalan'izay mihinana fa maika sady izao vao tadidiko fa manana fotoana ampanao voloko kay moa za hijanona dia alainy dada ty tsy laina ndao ry fetra lozanao mihazoazo ohatry ny ninona fotsiny koa aleo ary aloha tady aviko le kilalao omeko an'ny kanto
vetivety fotsiny. Aza misahirana fa hividiananay izy e. Velomy dada. Inona zany mampivindavinda sy mampirifatrifatra anao ohatra ireny e? Raha accident teo tsika dia ahoana? Dia fa izay zany no anjarako. Zay mbola tsy te ho faty amin'ny tsy fitandremanao azafady ramose a. Sady romodromotra tsy hay ahotsy ahoana eo. Tsy mety amiko ny ataonao e. Ny toetranao mihitsy moa ny tena marina. Ha! Fa zana ninona anao? Olana be aminao mihitsy ny fotoana kely mba andehanana any amin'ny raiko. Zay indray. Efa niterena ohatry ny ninona ianao vao nety nanaraka anay sy kanto tany. Tsy ampiady ny firy akory avy eo dia dodosanao andeha. Efa niteny taminao aho fa nanana fotoana taman'olona. Ary zany saika tsy nandehanako fa niterenao aho dia nandeha amin'ny mahavady endry aho. Fa ny fotoananao amin'ny mpanao volonao no ambony no ny dadako. Tsy manam-potoana ifamaliana aminao amin'izany resaka izany ary fetra. Mahaliany antsony koa moa e. Misy toetra ianao ty ry anja. Ary teneniko anao tsara fa na mahantra na manan-karena iny dia raiky foana. Fa nisy ny teny angaha teo hoe tsy rainao izy fa fahavalonao sa hoe ahoana? Dia tsy tiako ianao manao ohatran'ireny e. Rehefa any amin'ny reninao tsika no mandeha mihisatra ohatran'ireny lailosy ireny ianao vao mety mody. Asa ampidirinao amin'izany mama fa tsy misy idirana izany a. Iza ny mahita raha fitezany ianao nampanambany olona na ohatran'io. Mba netanetana ery le raiko nikarakara nahandro sakafo fa hoe tongotsika nefa reniny nataonao. Fona kosa aloha ary fetra fa tsy ho matikena maso aminao sy ny rainao amin'ny resaka sakafo izany a. Ny fahadiovan'ny tranony azy ireny raha nahita ireny mikroby efa miparitaka be ty. Zany nampiakapofonanao vao nipetraka teo ambony fandriany kanto. Natahorana hitondra parasy sa hao fotsy. Izy roa mitambatra. Zany mba vavanao. Nefa dia tao amin'io trano any lehibe. Nianatra sy niaina ka nahatonga ohatran'izao. Tsoatran'izao raha tsy tao amin'io. Sangisangy re zany fianao koa. Tsy fahalalam-pomba no mipetraka eo ambony fandrian'olona dia zany mibetesako azy fa tsy zany akory. Ary aza mifindafinda ohatran'io moa fa ratsy be ianao ka. Mba omeo tsika kely a. Makararo ny foko ny zavatra ataonao e. Aiza koa e. Za ve dia anao sy ankararo fony malalako. Ao aloha fa marary be ny andohako ka. Ndao ary teritereko e. Sady ataoko an'ilay masazy mahafinaritra tianao be iny ianao. Ndao any amin'ny efitrantsika. Indrangaha iny foana mampiady anay ato. Fa nga moa izy iny mandeha matetika ty? Nianarany fotsiny ary mama nytonoiny efa mikorotana ambony ambany ny tokantranoko. Maika fa hoe izy vatany tsy anjavina ho azy hatraminay mianaka. Ianareo zany adalanako. Lazay mifetra fa tsy tiako ny dadany. Na izy tsy mba mandeha aty aminay io aza lazay ny fanony avy amiko. Manoatra no ireny tsenaiko amin'ny basy eo ambaravarany ireny vao miditra eo. Fa tiandre ve aloha izy raha mandeha aty e? Tianjananiko. Sady alahelo no mihitsy moa zany. Malahelo ihany zany no azony atao fa tsy afaka anao ninina akoatr'izay. Ny loza ngery mama dia tadiavo mifetra alaina hipetraka aty le rangaha iny e. Zany efa kamo be taiza be antitra. Sady olona efa misy aretiny iny. Raha mitsoraka tsy lera ato an-tranoko ato tsy za indray no ahazo loza. Indrindra raha ny fotoana tsy maha eo amin'ny fetra. Fa tsy tokony ampifirinainandria aloha zany e. Tsy mananjoa napatapaka an'izany rery fetra. Raha tsy fampiaranareo mivady mananjoa andahy tsara ndry. Remy koa hita hoe tsy mazoto fa fetra mihitsy ny tsy azoko. Aiza no alalandry izay resaka fanaovan'izy mianaka any ambadika any dia mody mandava manaiky le rangaha. Reny ve kiny fa hatrany dia tsy hofoiny elana fa resaka ka atao a. Na olona misaina vody tongotra aza ve dia tsy mba handrevo hoe vigilabina amin'izao arena sy trano tsara tarehy izao. Na misaina mivavorona. Fa ninona resaka ifanaovana any ambadika any tsy te hiara iaina amin'iny a. Sady kanto akaiko loatra azy dia tsy tiako. Sao lasa iraiki-po aminy ny zanako. Nefa dia tambatambazana sy ampiresahana be ohatran'iny ny kialakely iny vao mety miresaka amiko. Manoatra no ny tsireny be ny tena.
fa dia tretrika sy finaritra ery izy any amin'ny dadabeany midonga hijanona tany mihitsy. Ngamba dia ada lava isan'andro ny ato raha iny no mipetraka aty, sady ho very vady any tsy ho rarahiny zanako tsony amin'izay fotoana izay. dia aza manaiko hevitra hava tadiavina ifetra moa oviana tsy manaraka ny tenindry rehefa voalangolangondry. Mety tiany ihany ny dadany fa ny azoko antoko aloha dia tsy lasa danja amin'izany ny fitiavany anefa dia aman-janany e. Sahako tenenina fa mbola tiany lavitra aza. Ka raha izy kely losampitsampiny iny na zaka taviny sady volon'otra indriny mbola tsy hay hipetraka sy anaja dia adalana ny azy. Kanto dadabe Kanto waio tonga ty ampianarany dadabe aka. malahelo anao dia nataoko mihitsy natongavana taty. Salama ve madame Vony e salama ihany ary manao ahoana ianao tsy salama izany? Zao hitanao zao hoe fa nahita nyity pisikely ity dia matanjaka tsara tapaka ao. dadabe izany saka raha za piso. andeha aloha izay reny fa somary kizitina ilay chauffeur ao rehefa ampiandrasana ela loatra. Fantatro fa tia mofoanana be indry dia tondrako an'ity. we merci dadabe. Bye Kanto kely. Câlin. Aingana ary Kanto jereo fijery namanao anao ary meo aty ty. Fa maninona no natrenao kosa le izy? Alazako amin'ny dada sy nenay ianao. Tia rary tsy efa niteny foana. Tsy efa niteny foana moa mety resy hoe tsy mahazo mividividy sy mihinana zavatra moron-dalana fa misy mikroba. Satroka hividy sakafo lavidy sy mihaja any amin'ny fividianana ireo saingy reny mba takatro. Aivy mbola tao ianao e azafady remy fa farafaratsiny tsy narinao le izy madame Vony fa naverinao taty any koa. tsy tonga saina mihitsy koa ako mirary soanao aloha fa mbola mameka koa izay mianaka e. Andao aingana bebe dadabe. Veloma ny zanako. Latsaka androany reto fa aleo alaina sitra ny loka hariva. tonga dia anaty tomobile fa tsy lozana mitaky kerikeritray e. Zaho fa baraka ny mpiara-mianatra tsara fa olona ohatran'ireny sady mpitsindroka ny dadabe tsy mianatra kory indry na miena ny dadabe anay inoko. dia ahoana? Mindrofo ny dadabe le mofo tamin'ny tany dia lasa izy. Mandeha amin'izay tao fony dia voarandrivatsy zao sady dia sotro kely eo e. Fa maninona ny sotro kely ry dada? Mandehanany dia voaranao atao. Aiza ny bisoako? Atsononeny eo indry rehefa hisakafo sao mody matory eo indray avy eo Tsy rariny kosa ny ataon'ny mamanao izany ry anja. Tsoiko sao dia zao ny ary teny haingo tsara fa tsy tiako izany. Za mbola tsy nanao azy an'izany mihitsy Tonilo ianao fa tsy zavatra tsy misy dikany ohatr'izany indray no ampiaka-pofony eo e. Fa tsy misy dikany ahoana ry anja. Fa mieritreritra ny tena no iza sa inona loatra ny reninao no manambany ny raika ohatran'izany. Mieritreritra ny tena no reny be mandray andraikitra sy mitsinjo ny fahasalaman'ny zafikeliny. Fa iverinao fanapoizina ny Kanto izany dada. Zay indray ianao le mandray atendrony. Fantatra ho tsara fa marefa ara-pahasalamany Kanto ka tsy tokony hividy fidianana an'ity fatin-javatra rehetrarehetra ity indrindra zavatra eny amin'ny sisiny tsy voaro. Tsy tokony narinteo masony kosa na izany azy e. Mankarary fo izany. Tsy tsapanareo ny ezaka be ataony mipetraka any lavitra any nefa tonga ny ampianaran'ny Kanto hijery azy fotsiny. Tsy hainao koa angezy efa marinany fa mama koa ve dia anao an'izany. Mandaika izany ny zanako aminao. Tamin'ny andron'ny dadabe anay ny ankizy no afaka najoro teo anatrehan'ny tribonaly ny joro vavolombelona fa tsy amin'izao tsony ry fetra. Arakaraka ny tontolo manodidina sy ny tezana azy ihany io e. Sa no tezanao andaika ny zanako?
fa ianao ve dia tsy mety raha tsy mahita ilana vaniny sy ilana ady amiko foana isan'andro e. Isak'izay mba miteny azy zany dia mila vaniny. Ny reninao ange zao ny resaka eto hoe. Fa lasa misy reniko sy reninao indray koa zany amin'izao. Tsy tiako hifamaly aminy amin'izany ianao fa aleo zany hiteny azy. Sady zany nindra anazy nanatitra ankanto fa tsy afaka. Teneny tsara mihitsy izy fa makarary ahy iny raiko iny. Fa izy koa maharary amin'ny zafikeliny dia izay no nanaovany an'izany fihetsika izany angamba. Raha hoe nataony tiany ange kanto e. Dia mba asevy mampiomana melo koa dada fa tsy tonga dia mitonatonana fotsiny ohatran'ireny e. Raha lazain'olona fampangalajaza amin'izany dia ny olona no diso sady misafiritaka ohatran'ireny inon'ireny tonga any. Ka efa iny raiko iny ka ho atao ahoana re? Dady efa tsom-piaina sy fitafy hatramin'izay fa tsy mitsorovrovonareo zany. Ka mampalahelo ilay zaza sao hiatakatahan'ny ankizy noho ny aminiko sady mba menatra koa izy. Ianao no mieritreritra an'izany fa fifaliany no mahita ny dadabeany e. Aza ampianarinareo ny toetra ratsinareo ny zanako ka. Leo avy ianao. Efa te hisaraka amiko sahady fa le filaza le fitiavana no irairaina sy nyredareda hatramin'izay. Fiana no mahatonga anao miteny an'izany? Tsapako kizitina sy mahita nakianana foana ianao atao trano dia mandeha ny tena ihany a. Tsy mahazo miteny intsony aho zany fa raisiny ohatran'izany foana. Tsy miteny an'izany koa zahay e. Fa izay ataoko rehetra raisiny lahy amin'ny lafiratsiny daholo. Sady landra indray manao fiteny masika dia tsy zakako. Azafady ary. Avy aty izany mahalalako izany. Fa leo aloha ay e. Za ve dia ho leo anao e. Sanatria izany. Tiako ange ianao e. Tiako mihoatra lavitra noho ny tenako aza. Rehefa leo anao aho zany dia leo aho ihany koa. Tovavy ohatran'izao hoe dia ankaleo e. Ko raha tsy bandy mifoka kitay menaka ko. Bonne fête papa chéri. Mamy ange zany. Tiako be dada. Za koa tia be andry. Tena tia be mihitsy. Dia maîtressenay koa tia be any dada. Manina tsara ho erikanto. Ka izay sisa niaraka nanao anino any dadako. Maîtresse koa tia ny dadanay hoe. Ary ho aiza sahady iny o. Io manako be de nino io indray. Izany ny zaza tsy mila tenenina fa mahatsapa-tena. Ka ianao raha soerina be dia lasa mahatsapa-tena tsy fitany le zaza. Matoko ianao a. Ao ary e. Fa na raha soerina aza ange ianao vadiko tiako be foana e. Ary ianao koa mitsangana teo amin'izay ka. Le tie fetinay kosa veranga androany dia mbola kotabaisinareo maraina ihany izay. Sao dia mba tsy rariny e. Tsangana teo fa tsy misy an'izany raha mise a. Aingana fa tara. Eny ary e. Tonga dia makany amin'ny daditsika mirava avy any am-piangonana. Fa maninona? Fa maninona ahoana fa mba fetin'ny ray androany dia miarahaba azoko. Sady sambako mba teto mada fetin'ny ray izany. Za kosa very fetra mba efa nanomana zavatra be dia be sy ny sahirana ohatran'ny inona dia tsy mba hainao amin'izany. Tsy azoko. Tsy tsapanao mihitsy ve fa sarobidy loatra aminay vady aman-jana koa ny fiarahana aminao ato, indrindra amin'izao fetin'ny ray izao. Ianao ihany teo no efa niteny fa sambasamba mba eto ianao, dia tsy mba hanararoatra ve izay? Mitsorika kely fotsiny ange tsy maninona e. Sao lazay fa tsy mahatsiaro azy eo. Fa everinao akaiky moa iny. Amin'ny firy indray vao ho tafaverina avy any. Sady mama koa efa nanamboatra ny fotoana no avy arabanao eo. Dia mba miandry vetivety izy ko. Izany ve mba fanajanao ny reniko? Ataovy izay ataonao fa tsy maninona e. Mandehana makany rehefa tsy te hiaraka aminay ianao. Avy aloha e. Io manasao tara ry fetra. Iza koa mahita raha tsy te hiara hivavaka aminay ianao.
Zay indray a ao ary fa manaraka mandeha any manao any dada ao aloha asiana bizo ihany na tara aza ndry tadidiko iny sary tazomin'ny dady iny tamintsika mbola niara-ny aina tamin'ny mpahasambarana sy fifankatiavana efatritsika tamin'izany saingy izao zahary hery sisa tavela fetiny ray mihitsy ny nakanany ty raha ny sitrapoky dia niarahabanao taty mihitsy a saingy izao avo afaka azafady dada tsy nanadinao akory fa sahirana tsy maninona izany ka fantatro fa efa ray mpianakaviana manambady aman-janaka ialahy dia tsy manam-potoana ho ahtsony fa na zany aza tsy nitombona ny saiko fa taty aminao foana inona nataonao irery tato inona koatra ny nandinika n'ity sary tiany tadidiny verina ny aina ny lasa moa zany sisa ahitana fifaliana sy ahatserovana fa nanantaranaka dada kosa e tsy manome tsiny an'lahaka efa ela ny tonga saina sy nahatsapa fa efa ela ny tonga saina sy nahatsapa fa nanabesiny kolo zaza ho an'ny vinanto kokay moa ny ray aman-dreny saingy lefitra ihany taloha satria teo zety fa tamin'iny andro iny asady tsy vadiny tsy zanaka tsony onjoondroko za samy rery sisany fiainana azafady dada ato a manampitsofina mandreny manodidina vangina sy ara-painjanaka ialahy anarany mba eto fa mitovy amin'izandry ny lahany velany any any indraindray mandeha isa-taona vao mba tonga aty indrona intelo farafabetsany be asa nge sady tokony mba hicomprendre koa ianao fa tsy azoko avelirery ny vady aman-janako tsy miteny any lahy naro mivady aman-janaka ialahy mihitsy ana ialany lahy amin'ny asany lahy fa fahatserovana sy fahatsapana hoe mbola manandray ialahy zany ihany mba angatahako na dia kely fotsiny aza tena zahirana ngeary antsy efa mba nanao izay azoko atao kosa ary mama raha ny vola iliko any aminareo angamba mifantatry fetra asy anaovany a inona moa ny tokony asarotona azy amin'izany adidy sy andraikitra amin'ny mahazanaka anareo ny manampy ny ray aman-dreny iza indray koa moa ny tokony tsino tsy hamalibabe anareo raha tsy nareo ny popopopona sy nanaovana ny tsy fanao mihitsy hatramin'ny namelomana anareo fantatra ange zany ry mamy efa mba miezaka kosa izay e ka tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalamam-piainana mihitsy ilay ezaka koa sady aiza moa ilay izy no ampilamina sy hampandrosiko ezaka be ho anareo mihitsy izany ilay fanampiana kely anay tsy mba atao ampitiavana tonga indray ianao ka marina izany koa anarany ve izay mba nahatafita zanako ohatr'izao fa mbola ny eo ihany no eo oka kosa aloha azava ry mama fa tsy tafitana ohatry ny ahoana loatra izany a raha ambony diploma ka nampidibola be ohatry ny inona dia tokony ireary amin'izany ianao izany mba vavandre ka marina izany ka tsy tafita sy tsy nanana ohatr'izao raha tsy fetra mivadiko reminy tokony ireare fa natafita zanaka angamo tsy rozeirainareo e ny azy ve tsika ambananareo ihany inona fotsiny mampivady raha petraka ohatr'izany ilay izy ohatrina ny ilainao e fantatro fa misy zavatra tadiavinao indray ao ambadika izany ndriaka dia sokirina ohatry miparasy vao mahafo an'tireny mahantraka ka tsy ale izy tsinona tsy fantatry fetra fa manome antsokosoko a sady ianao tsy mba malala onona azoko antoka fa rehefa ny dadany ramose izao ny resaka tsisy fahirana be ohatr'izany teneniko tsara aminao ry mama fa hifampiarahana foana matomany miandrain'izany fetra sady izy tsy mateti-piavy sy manao tery vaimanta ohatrany ianao izy ara tsy mety mandray matetika fa
anasoavana ny kantony fa mbola afaka mitady tsara izy. Eo masondrizony mody izany fa efa mpiazo no menjanany azy any ambadika any. Mety tsy lanolaniny mihitsy aza. Dadany ange iny famparesa dia sao marina ke hifetra amin'io tandro zareo io ba. Tany aiza? Le petrahany dada ve? Fa manana tany tsara ankoatran'io nga zareo. Efa mba niresadresaka tamin'ilay rangahy iny ihany sao mba midiny fa eo ihany kosa nge no hany mba sisa fananany. Efa olo-mody miandro fihetsony io koa ataony inona tsony moa io. So dia heverinao fa tsy miteraka azy izy? Nareo ve ki dia mbola ilan'io a? Ilay zandriny iny koa izay tsy efa mpanefoefo be any velany any. Tanàna tsara be sady malalaka io ve ki dia trano kely ohatran'ny kabone io miorina ao. Mba moramora ry mama. Ka marina izany koa raha io a dia arodako anamboarako trano be ampanofana. Andaoko hitrehana izany e, sady tsy makamaka aty intsony amin'izay. Dia rofina ianao no miverina? Mametrapetraka ny asa rehetra amin'ny zalahy fotsiny dia mandamindamina kely fa ilay assistantiko mbola mila taritina kely. Tsy azoko mihitsy koa angeny nakana vehivavy fa tsy mba lehilahy azo anteherana sy azo antoka fa havitan'ilay asa e. Saro-piaro aho hoe dia izay. Mba tsy tiako mihitsy mieritreritra anao miaraka amin'iniko. Sady iny entinao mivoaka mitety firenena maro nefa za velanao eto foana. Malala, miasa nge izay fa tsy hoe manao inona akory e. Fa andamina fotoana hitondrana anareo mianaka e. Izany a. Efa ela na enoko anambady be voka fa mbola tsy teraka ihany mandrakizao e. Mila manana faharetana re a. Mba natery vola maro ny dada. Nikasa ho any aho fa mety tsy tratrako. Dia mba hoeto any kanto rehefa makany ianao fa iny zafikely niny foana no imenomenonany amiko isak'izay miantso azy a. Voray Stefo, voray. Tiako anga ty vadiko ty e. Ianao koa nge tiako e. Rehefa lasa marina ho azany dada dia ho an'izy io tanàna hipetrahany io e. Fa ho aiza izy? Rehefa maty ohatrako. Ianja? Tsy hoe maniry azy ho faty ange ara manontany an'izany e. Fa izay moa no andrasany tiako. Sady izy efa tena mandroso taona. Mama azy ireny tanora noho izy lasa lohany. Fa inona no mahalasa sainanao amin'izany? Tiana tsy mieritreritra hiverina eto Madatsony. Efa natolotra izy dada ho ahy io. Izany ve? So dia amidiny metimety kokoa amin'io tanàna io raha izany. Fenao ve adaly e? Ka ho atao inona fotsiny ary? Tsika efa manana an'ity ny vato ary ny any androndra. Io ve sisa no hanombalova apetraky ny raiko ho ahy dia mbola tadiavinao amidy ihany? Tsy olo-kafa nge mividy azy fa i mama ihany e. Zaza dalaina ry anja. Sady tsy mianatra akory ianao. Dada mbola velona dia izany no ao an-tsainao. Mandehana aloha ry mama mba halaivindray kanto a. Zarako azy ianao mandalo mba hindramina aloha. Fetra tsy matoko hoe chauffeur rery no akazy. Fa ho aiza ndraiky alalava tongotra ity e. Andeha hanatitra volany amin'ny dada. Jereo ny an'ny olona tsy mila mangataka sy mitalao fa tonga dia mahazo. Indraindray nge izay ry mama vao mba manatitra any e. Sady zary kamo be ho any fa tsy maintsy. Tsy misy tsy maintsy izany fa aza mandeha rehefa kamo. Maninona raha omena azy izany aloha ampiasaiko. Ka beto mifetra? Fa vadiny anareo sa biby fampitahorana e. Ao anatin'ny fiainatokantrano tsy tokony misy fifaneriterena izany. Raha tena mifankatia sy mifanaja tokoa nareo tsy tokony hifankatahotra. Isaka ny telo volana izay mampanatitra volany. Le farany teo efa nindraminao tsy niverina hatramin'izao. Everiko fa tsy tadidindry intsony koa iny. Le izy tadidiko eo ihany fa raha fantatry fetra izany no asa fotsiny. Fa alainao ve kanto e? Za moa hipiritsina izay nangatandry e. Efa hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary ahoana ilay resaka nyresahako indry tamin'iny e. Ilay tamin-dremy e. Ho arodanao ny tranony dia ho aiza izy? Avany be dehibe ireo e. Niteraka koa nge iny olona iny ary nahatafita zanaka sao adindry e.
aza mampidipiditra amin'izany aloha ro mamaka. Vangana rorirona terany alefa sy makany apita makafifiainana any mandra-piandro ny ora farany irina ho faty mafy mihitsy le olona noho ny fitsiriritana ny taniny ka ninonina olona efa tsy aharitra iny raha iny ny loba teo a tsy ahasarza ninontsonona chargeur faran'izay matanjaka indrindra aza dia raha hanao ny fomba rehetra hiadam-pitena azy ny zanany dia ahoana Ry ay ve ka fatikorotana kely ohatr' izao ilay amidinao manahoana aloha Remia zao hitanao zao madamo vony na mivelona amin'ny fivarotana fatikorotana aza mbola miaina tsara sy milamina ka rehefa mbola tsy mikorotana manaraka an'ireo izainao dia tsy maninona izany rarindry fetra-mianakava raha mianatra anao tsy manome tsy ny azy tampoka indray anareo moa izany fa tsisy hidirako misaotranao na tsapatena fa ahoana ilay rezako tamin'ny Remy le hoe ahoana moa izany tsika mantsy isaky ny mihaona dia ohatra ny fanambaniana sy fitsikerana foana no mba teneninao amiko ny fampediana kolaka anay mianaka efa tsy lazaina ntsony izay indray ianao le taninao io izany tsy aleonao ve amidy anaovana fiainana farapara ny vidiny fa efa be izay nieretan'izay ny efa lafo hatramin'izay azy efa tsy vidiny madamo vony fa tsy maintsy moa noho ny fianaran-janakay any akafa mitady fa aza ny any tsy ritina lavy io kosa ka io mba tiakoko any amin'ny tranonao sy any amin'izay fanananao anananao fahefany ianao no manao izay tianao tsy azoko ny tsy hamarotana an'io any be loha ianao tia ka ampiainanao tsara mandra-piandrinao an'ilay ora farana ange ny vidin'io sa ilay mitrongo vohomana ohatran'izao ihany no mety aminao aleo isika mba mifanaja raha mety madamo vony azafady aza donoina fa na ohatra izao aza dada amin'ny fetravinantinao sady tsy nangataka tany aminao na mitrongo voahomana azy ianao dia koa mba mora sosotra ka tahatra marina ilay fetra raha izany ela loatra izay tsy nitenenako manoloana ny famingavingana sy esoeso teny nataonao azy ay madamo vony azafady re raha izany ny fandraisanao ny tsy fiafafana sy ny fahitsiako hatramin'izay mialatsiny noho ny alahelo-ponao no mahatonga mi-insista hividy anao taninao io sotranao malahelo fa tsy manana fa tsy ho apetraka olovanjanako ka tsy amidiko izany io na ho inona na ho inona ny zanako azy efa tafita be manorina trano etseroka ho atao inona tsony io zay anaovany azy ihany tsy raharahako rehefa misy apetraka ho azy fotsiny na dia kely aza dia izay ny zava-dehibe dada mekara aiza ianao izany avy ny varotra ako dada hoa tsy tokony hivarobarotro izany ntsony efa mba miezaka manao azy azona hiatao ihany izay efa nampitomboko ny volanao farany teo fa afaka miantso foana ho ahy ianao raha tsy ampy tsy tiako ntsony ianao ry dada mivarobarotra moron-dalana sy ady amin'ny fivondronana isan'andro to io ka na ny saiko aza tsy mitombona amin'izany mihitsy ka io ny fidiram-bola ka ho ataoko ahoana ary olona mbola matanjaka tsara sy afaka mitady ka tsy atehatra aminareo izany olona efa nahazo toana ngenao nga moramora no mitsoaka miaraka amin'ireny entany ireny hitako ange fanenjehana mpivarotra eto amintsika le mitady vola mihitsy ny tsy morantsony amin'izao ry fetra fa raha mbola mananaina hitadiavana tsy hipetraka ho toloranareo fotsiny izany manakatao ny zanakao fa tsy hoe mantra fadiranovana akory misaotra betsaka le tsy fahoako izao rehefa tena osa sy marary tsy mahavita inona tsony hitanareo eny ihany mafy loha ianao ka sady zay irotsaka ho fidiana tsara kosa izany
mba mitondra fanovana ho amin'ny lafiny tsara fa tsy hanaradrian-drano amin'ny tsy marina fotsiny koa, dia mba mamorona asa ho an'ny olona rehefa tsy havelanareo hivarotra ny olona fa ny olona tsy afaka angalatra kory sady ka izay indrindra saingy andratsy anatrehan'ny olona ianao. Za mba ohatran'izao ihany dia ndraiky mirovorovo tsy manara-dalàna. Ninona teneninao tsy manara-dalàna nareo, tsy azo ekeny intsony ny gaboraraka sy ny fanjakan'ny baroa. Tsara izany. Tonga avasoa any amin'ny ambony indrindra dia tandremy rehefa tonga any amin'ny tendrony any manadiny fa olona kely nofo sy raha niara-ny aina sy ny takosina tamin'ny vahoaka kely ihany fa iny. Misaotra mitsodrano ry dada malala fa ahatongavana amin'izany dia mila anao mivoatra aloha, mila miala ao amin'io trano io ianao. Etre tao ny finainantsika hatramin'izay ko maninona no lasa atao sakana tsy androsoana ankehitriny. Taloha izany ry dada, efa mivoatra manaraka amin'ny fiainana dia tiako ohatran'izany koa ny raiko fa tsy hanala baraka. Ay, lasa manala baraka ny lahy ankehitriny. Ie, aza mandehandeha aty intsony dia vita e. Ary eo ela fa namboatra entana na mandeha namody any amin'ny trano tsara sy fiainana mpanankarena mampiriarianareo any. Alaka hipetraka aty mama ry fetra, hitako mba maivamaivana sy milamina rehefa eo izy, indrindra amin'ny fikarakarana ny kanto. Sady efa tsy tianao ihany hoe mpanampy no hikarakaranao sy ny zanatsika. Aza hianterana mpanampy ho afa tsy hoe tsy tiako. Eny mitovy ihany izany e. Sady aleo koa mba hikanto indray no tezainy fa reraka izy mitotototo amin'ireny zanaky rindra mbola mila trotrona sy fahanany ireny. Izay mety aminao atao e. Efa nametraka an'ilay taratasy firotsahana ihany ianao? Efa milamina ka. Heveriko fa nolavindry zareo dia izany mahaketraketraka anao ohatran'io. Fa misy inona e? I dada, tsy mety manaraka ny teniko mihitsy izy. Sady tsy mety hipetraka aty no miziriziry hivarotra ihany. Hitadiavo asa hafa mihajahaja kokoa iziko. Izy olona efa zatra ny tady hatramin'izay dia tsy mety amin'ilay mipetrapetraka. Ny olana i dada tsy nianatra. Tsy mitsinjo ny haja mambonina ao mihitsy kosa izy izanyko. Fa izy kely indray e? Faizina ahoana? Tsy mampanatitraritra vola antsony. Hiteo raha tena mahavita azy tokoa ny vola azony amin'ny varotra. Na ianao aza mandehandeha manipinipy vola ho azy eny an-tsena eny. Fa zanga makeny e. Sady izy tsy mety mandray vola aty amiko izany. Mbola matanjaka afaka mitady izany foana anao mety niraisany. Ataoko ty ankanto hono. Mba mahagaga koa dady izany. Nefa dia rehefa izany manatitra na mampaniraka ny zily raisy ny soma tsara. Aza mandalondalo any mihitsy aloha amin'izay tsapany tsara fa tezitra aminy ianao. Raha malahelo anao sy ny zafikeliny izy mitady hevitra. Za tsy tezitra aminy fa malahelo fotsiny. Mitovy ihany izany ry fetra. Fa raha tena tianao izy mitsinjo anao sy ny karieranao. Za tsy tia an'ity. Io indray ndry tsy maintsy hohanina io fa tsy hahilikilika ohatran'izany. Terenao fotsiny kosa izy. Mety ho an'ny fahasalamana ny legioma dia tsy maintsy mihinana izy na tiany na tsy tiany e. Asoa azy ihany izany. Efa tenena foana ny anja tsy hanaraka ny sitrapony io zazy io. Ka mampalahelo kosa izy terena amin'ny zavatra tsy tiany. Ohatra azy ilay midongy tsy mety mianatra ihany io ry anja. Asoa azy dia tsy harahana amin'ny sitrapony izy. Efa impiry tenenina sady tsy eto masony koa ianao no miteny sy miaroaro azy ohatr'izao fa vao mainka mahazo vahana ilay zaza. Asany mihitsy. Resy hafa aoka izay e. Naovanareo tambabe eto fotsiny efa tsy ny sakafo no hohanina. Misakafo aty amin'ny restaurant ohatran'izao foana amin'izay zantsika. Rehefa eo ve moa izy tsy hitondra antsika foana raha izay mifangatahndry e. Sady mahafinaritra angely ohatr'izao e. Saingy ny dada ndry moa dada fantôme dia tsy hita izay hanaovana azy. Dada be. Oay, reny marina iny mitondra zavatra amin'ny gony.
ary ambadika ry fanateranyeta raha ty fa tsy atia mangelingelina client fotsiny fa izy ianao dady iniko aleo tsoko mandeha aty izy mba miaraka misakafo amintsika sady inona le fampiresahana tamin'iny ka jereo raha tsy olona manakaja sady mahafantatra anao daholo misakafo ato vidia kaja vidia mbonahitra ary fetra ary le rangaty mitorevaka ty velany eto fotsiny fa tsy nientana anateriny ilaina nge matona farana radady eny tompoko ary samy tsikirikely efa tsy misy ampitsakafo azonao alainao sady otra mba olona normal ihany ny fahitako anao a de anatena zany ve tompoko aiza tsara le anaterana ny reto ay andriamanitra maty marary ay tsy zakako trany kay maty kay efa misoratra ny fetra le tandremy fa taizany nahafantaranao an'izany tsika ngesaka lasa mpanao gazety matianina fa nisina nisy oditra kondro dia mibolisatra nyresaka nga ianao sy fetra nyresaka reo nyreko dia tsy menatra akory ianao mihaino nyresaka tsy fananiako fa sendra nandalo dia naliana le resaka dia mijanona tsy fidiny taoarinan'le resaka amin'ny fanaovana iny izany nanam-pahanyhevitra nanoratra faran'zaingana n'iny tamin'ny fetra na mety misy manindrinindry mandry azy ny inona mifahafatesany ohatra makina ary mama ninona tsy tsara loatra le maniry ratsy olona fa izy no miteny fa ratsy izany amin'izay izy miala amin'ny fangirifiriana sy ny sopatry ny taniko sady iny veki tsy efofirotaona na ity tontolo mivelony ity aza ve tsy efa leo azy fa naharitra ela loatra mba ratsy vava koa ianao ka tsy tokony isy olana mihitsy nge izany ny azahoakany eo raha izany ive dia tsy finareo tsy ome fetranao izany ny tanàna nahalehibe azy na handeha mba milohanao aza fahazamanonao fiatoandro izy mety tsy hamefindriko efady mifiry nandondona teo izay raha renao akory lasa vahiny ato an-trano moa le zanako ankehitriniko miandry ampandrosoana vao miditra raha tsy izany ve nodina tsy fantatra ohatry reny le ray niteraka niandry anao anantona nge izay tsy te hanelingelina ny fifaliana sy ny fahasambarany lahy miaraka amin'ny fianakaviany lahy letsy sady efa reny raha mahity reny ny toetrambadany lahy dia mbola hitonatonana anakorotana amin'ny fotoana ohatry reny ihany tsy misy an'izany fa raiko ianao fa inona moa no nataonao tao amin'iny restaurant iny tsy mivarotra tsony aho fa miantoka legiumen'olona dia manatitra any amin'ny client le mampikiry anao hiasa mihitsy ny tsy azoko mba mananjanako ohatran'izao ihany ianao dia servera kely tsy aniny ireny mba mitrerona anao narara nge ny foko tamin'iny raha izany ny marina naninona raha nitsangana mba niaro ahy alahy ka ianao sarotra tenenina sarotra ampiana ka tokony mba hitsotsotra ndray valom-babena amin'izay ianao fa tsy hipopopo ohatran'ireny tsony tsy ampy angary ny volam-panateriko aty ireny maninona raha miteny fa tsy manao kiry natitra ohatran'io dre fa maninona ianao dada savavy ianao dada fanina kely fotsiny aho fa tsy maninona ka aleo aloha hitapoka kely tsy maninona hoana fa tsy salama mihitsy ny fahitako anao zany aiza ny akanjonao ndao andeha dokoteritsika tsy maninona aho afa elako tsy misy an'izany fa makantsika zao dia zao
izay dia mihinana finareo ela loatra everiko fa mbola tsy hinana. Eto dada. Loazako ny variny tatabe sady matsiro ny loka. Misotra kivy kely a. Izao tatabe vao hitako nandeha taty aminay. Dia mifaly ary ndry fa hipetraka aty amintsika dadabe manaomboko izao. Marina! Ay, tsara kosa zanyko. Amin'izay mba miara-miombana ato daholo ny ray aman-dren'ny mpoirana. Mihena fa hafinaritra ny fiarahamonina ato. Izay mihitsy. Ao, ataovy e. Aza miavava Remia, ianao koa manoatra no ireny tsy aty hatramin'ny zanaka ireny. Anamamy sy henomby anga zany laoko zany. Efa fantatry indry fa miakatra be ny tension any dada, mbola zao ihany no atao laoka. Ka tsy tadidiko. Ny zy koa amin'io mbola voaroy azo. Fa hovononareo mihitsy ve le raiko e? Za mihitsy ny diso rifetra. Mifona fa tsy tao an-tsaiko mihitsy tamin'izany etsena. Zany no midika fa tsy misy esanareo saina amin'izay mahazo ny raiko. Efa nampitaiko taminareo tsara daholo ny mahazo azy vao avy tany amin'ny dokotera izay omaly. Tsy maninona lesy zany a. Efa fantatry zareo izay dia tsy ataony intsony amin'ny manaraka. Efa fantany izany fa nataony fanahany iny e. Isorohana ny zavatra ohatran'izao na tonga nampahafantatra amin'ny zareo mialoha. Itsika ny ara-onina sy hitakosina ato. Fa tsy misy isan'ny saina an'izany e. Asaiko any an-dasandra vao atoto tatabe. Tsy maninona. Misaotra betsaka pisy kely a. Dia jereo raha mba misy fandraisana ndraikitra mihitsy na ny kely aza. Ikanto zazakely indray no mahatsapa hoe tokony hikarakarana laoka ange le olona. Karana ho atody aho dia hiteny indray koa ianao hoe ankarary ny vavonina na maina be na tsy haiko. Sady ohatrany tsy misy akoatry ny atody fa lany daholo ny provision raha tsy diso raha vao tsy afaka niarany etsena tamiko dia tsy navidy zavatra betsaka. Savy asaina mijery nofokena vetivety raha vao e. Aza misahirana e. Aleo fa hientiko any amin'ny restaurant ndraiko. Kanto a! Kanto a! Ahoana tompoko? Ndao hiaraka aminay sy dadabe. Tsy maninona ngely etsy raha izay misy ao no hoaniko fa tsy misahirana amin'izany alahy. Za tany an-trano efa zatra ny aina tamin'ny zava-misy. Tsy misy an'izany. Tsy ny hafa mihitsy koa no andrasako hisahirana aminao satria izany zanakao. Ndao ry dada, tsy azoko koa mbola mampianahana anao eo. Vao roa andro ange izay. Eritrereto hoe anao ahoana zany raha roa volana. Indrindra fa hoe roa taona na no avy manaraka rehetra. Iny ve haritra roa taona izany tsony e. Ny atsasaka izay aza mety tsotsofona. Izay indray koa ianao a. Tsy hitako izay matezitra indry amin'izany. Miara-mahitsika fa tombony ho andry ny fahalasana iny. Fa mandra-piandrain'izany aloha dia avelako hikorotana sy hisy elanelana ohatr'izao zany aloha eo aminay mivandy. Tsy afaka hovonoko izy tsinona. Hoe tao ambavako zany ko. Inona ny ataoko ro mama, tsy vitako ny hiara-hiaina amin'iny maharitra atoko a. Sady raha ny tia mifetra zany dia mila kenakenaina sy tambatambazana be ohatran'ny zazakely ny rainy. Normalina zany ko. Ny olona nge hono rehefa tena mialy be mivadika zazakely. Tonga nakorotana ny tokantranoko ve indrangah iny sa ahoana e? Dia tsy haiko aloha. Ny hita sy tsapako aloha dia very sy latsa-danja tanteraka indray ao anatrehan'ny fetra rehefa tonga iny rainy iny. Diso hevitra indray fa tsy important aminy noho ny rainy izany indray. Dia mahafaly anao zany e? Indray ilay nahatoko tena besany indray fatratra ery ny mampiomehy fa tsy ilay fahavoazandray. Miomana fa raha tsy mitandra indray dia mety ho rava ny tokantrano indray. Sanatria izany. Zavatra tsy misy dikany ohatran'ireny aza jereo no nataony. Inona moa no ataoko ro mama? Tsy te hisara-bady zany a. Tiako fetra. Very raha misaraka amin'iny. Esoritato Remy dia vita. Ka sarotra be zany e. Enao ato nefa ny ray no roahako. Atao akola karikala kely ty aza mba nandra ihany fa za ve dia tsy ho takatra e. Mihainoa e, tadreny mihitsy. Marenina teo, vonina nampendriana alan'io ato fa indriny tambony. Amina.
Ina tiako le alejiva ay mbola aty andre avy eo ataoko tsy misy an'izany rehefa hianatra mihisatra velona ohatry ny reninyreny foana mandehana inga nataovy ny devoir neny kosa mali eo ihany inge raha tsy voafelaka eo e mila mianatra koa iny zaza iny fa tsy hoe tsy manaka atao ohatranao ry dada ka ho rebirebenao ato foana ianao zao ny tokony anery azy ianatra fa tsy ianao indray no mampilalao azy ohatry nyreny zazakely reny azafady anja manjary lasa le zaza indray mibedy noho ny aminao fa na izany aza ry anja aza dia masika loatra ilaina ny masika sy entitra nefa mila lanjalanjaina ihany manjary lasa zatra be tesinao le zaza dia mitahotra ny mandeha aloha ianao zany no mibaiko amin'izay tokony hitezako anjanako tsy mibaiko aho fa manoro anao amin'ny mahazanaka anao na ny elanela taonantsika mianaka fotsiny kosa aza ampina hitako fiainana be indrindra teo misetro ny fitezahana misaotra anao ry dada fa tsy tiako hidiranao lalina izay fitezako anjanako a ny ankizy ankehitriny hafa mihitsy fa tsy ohatrany tamin'ny andronareo fa aza terena hitovy mahatsapa-tena manana didy amin'ny maharay ahy aho dia miteny fa asakasakao na andray na tsiako oka aloha azava tsara fa tato an-tranonay ianao no nampidirina fa tsy amin'ny fiainanay mihitsy akory a ekena fa mipetraka ato ianao fa na izany aza donoina fa ato an-tranoko a afaka manao izay tiako fa misy olana anga tsy misy ka ka efa fanarahana fa aty amin'izay aloha ianao dia inona indray no nampiova hevitra tampoka teo e le zanako aza mba faly ery ka efa misitratsitrana le tsy dia maninona tsy misy mandeha izany aho raha misy olana na zavatra tsy mampahazo ainanao dia mitenena hijerem-ba olana mba te hanana ny fahaleovantenako a le tsy efa zatra irery sy milamina tsy misy manelingelina fa ato ianao misy manakorontana afaka mijanonao amin'ny efitranonao foana ianao fa tsy voatery mivoaka maka makarivotra eny an-jaridaina koa na ohatran'izany e zay mety aminao atao e za lesy tsy ato an-tranoko dia tsy afaka anao an'izany eritrereto ohatrany ny ao an-tranonao ihany ianaoko ianao tsy olo-kafa fa raiko miteraka zahay tamin'mbola kely tsy nieritreritra mihitsy hoe tsy tranonay no trano hipetrahanay fa tranony dada sy neny zavatra samy hafa izany Safidy tantara indray miseho nosoratany haingony fity ireo any mihaino amin'ny tantara Louise Ravelso Sofaniry Nanja miaraka amin'ny Rahalala sy Christophe Rabearimanana mandray feo avo mandrindra raha teknika Mialavoly Manatontosa Nanja Razafindrakoto